Ankefanina tanteraka ny tsidiana amin'ny tokantranonao indray tompokolahy sy tompoko vavy fotoan'ny fampahalalam-baovao faharoa izao omenao avy hatrany miarana ny vaovao isan'ny songadina tamin'ity androany ity ny 7 sy ny 8 janoary avy izao no tanterahana any Addis Abeba ny fivoriana tampony faharoapolo ny mpitondra fanjakana eo anivon'ny vondrona afrikana. Anisan'ny voalaza fa resahana anatin'izany moa ny raha Madagasikara ny ankolafy roa dia samy manana ny andrasany amin'ny fivoriana izay tanterahana any Addis Abeba io. Vola ravoavy sy tsiry Rakotarson. Ho an'ny mpomba filohan'ny teteza mitandra Rajoelina dia ny famafana ny sazy napetraky ny vondrona afrikana no andrasan'izy ireo amin'ny fivoriana ny tampony vondrona afrikana izay ho tanterahana amin'ny farany herinandro iny. Ny zavatra andraraina ane zany dia ny hoe anisan'ny andraraina le otraka ety moa le izy dia ny hoe tsy tsondro le change izay nampiarina ilay sanction zany nampiarina tamin'ny olona 7 izay lazaina fa nanao le fanonganam-panjakana. Io moa samy manana fomba fijeriny moa manongana sady tsy nanonga-panjakana samy manana fomba fijeriny eo. Zay zany atenaina angambany aloha. Fa na zany na tsy zany ny raharam-pirenena tsy maintsy mandroso e. Ary tsy maintsy mandroso amin'ny fifidianana antsika fa vita amin'ny fifidianana angambany tsy maintsy mivoa ihany hevitry ny Union africaine. Ny 20 Martsa 2024 no nahato tsy ompikambana ao amin'ny vondrona afrikana Madagasikara ary tamin'io no namoa amin'ny vondrona afrikana ny sazy ho an'ny olona misa 700 tao anatin'ny fahefana avy ny teteza mita ka anisan'izany Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana. Andrasan'ny mpomba filohan'ny teteza mita arak'izany io famafana ny sazy ny vondrona afrikana io. Fanapa-kevitra amin'ny fialana amin'ny krizy ao anatin'izany ny fiverena filoha teo aloha Marc Ravalomanana kosa no andrandrainy avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ho raisin'ny mpitondra ao amin'ny vondrona afrikana amin'ny fivoriana tampony izay ho toto-saina amin'ny farany herinandro araka nambara Maître Yanitra Razafy Manatsoa. Ny zavatra tadiavina anke dia efa fantatra mazava tsara foana hoe ny voa Madagasikara ao anatin'ilay krizy ary fivoanan'ny krizy zay dia fisiany mifametrahany climat d'apaisement climat apaisé zany hoe milamina sy afahana miroso lalina any amin'ny fifidianana ka izay no andrasanay zany tafiditra ao anatin'izay apaisement politique izay le fodiany président Marc Ravalomanana efa niresahana na tany Dar es Salaam na tamin'ny toerana hafa zany ary indrindrandrindra verina etona hoe tao anatin'ny feuille de route io ny feuille de route tsy miteny mihitsy hoe aoriana fifidianana fa milaza mazava tsara hoe meloma ny fifidianana ny apaisement no tsy maintsy atao anisan'izany ny resaka amnistia sy ny apaisement politique rehetrarehetra dont retour du président Marc Ravalomanana anisan'izany fivoriana président Marc Ravalomanana. Marihana fa ankoatran'ny raha Madagasikara dia anisan'ny adikevitra ihany koa anatin'ny fivorian'ny filoham-panjakana ao anatin'ny vondrona afrikana ny raha Mali izay anisan'ny raha mafana amin'izao fotoana izao.